Amin'ny anaran'i Jesosy no ankarazana ianao Andriamanitra amin'ny tsara indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy no afahany mandeha ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahana. Amin'ny anaran'i Jesosy no androany ny asan'ny demonia rehetra nalavitra ilay. Amin'ny anaran'i Jesosy no andravana ny olana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anesorana ireo karazana vesina ny fona. Amin'ny anaran'i Jesosy ambarako fa misokatra ny sain'ny olona androany. Afahany mandeha ny tenin'Andriamanitra. Afahany miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Afahany mahita fahasoavana eto amin'ny toerana. Jesosy eo ireo izay manana olana androany. Oka mandreva olana aminao. Izay marary tombo ao sy tsarinao. Ianao nomena Jesosy tivitra sy fahalalana tsara androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mahazo toerana isika mihitsy. Mety aminao dia mbarabondy akaiky motony ny fiadanany tombo aminao. Mitodika amin'ny ambadika anao tenena izy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ny hoe ho hita aminareo menakavy. Alleluia. Tahiny tompo ianao tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Tonga soa eto ziona. Miarahaba ihany koa andreo izay manaraka antsika ny amin'ny internet. Miarahaba anao raha sambany voandroany ianao tonga eto. Tonga soa fa tonga amin'ny toerana mety ianao. Mety ny salasala be ianao ke zao vao tonga teto. Zavatra azo antoka androany Andriamanitra hitahinao. Alleluia. Amin'ity androany ity dia hianarantsika mahakasika ny hoe natao hifehy ny zavatra rehetra ianao. Mampaherezo amin'izany mihitsy ny akaiky ianao hoe ianao hoe dia natao hifehy ny zavatra rehetra. Alleluia. Mindrano ve ianao? Marina aminao zany sady tanteraka aminao. Tsika rasina vavy dia noforon'Andriamanitra ho mpandresy. Noforon'Andriamanitra hifehy ny zavatra rehetra. Ary noforon'Andriamanitra hanapaka an'izao tontolo izao. Ka ao anatin'izay misy karazana toe-tsaina, fomba fijery, fiainana izay mila iainanao isan'andro. Ianao izay miainao anahy io zany. Ianao izay milaza fa sambany tonga eto io natao hifehy ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra tiako tenenina eto ninona zany zavatra amin'ny fiainanao io dia ianao no maître. Anao maître randrananao io. Raha tianao atao kolosy dia kolosy. Anao maître ny vatananao. Anao maître ny amin'izay rehetrarehetra ataonao. Ao amin'ny bokiny Deuteronomia 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 dia miresaka Andriamanitra Deuteronomia 28:1-12. Somary lavalava ny andiny tsoratra masina fa manambara zavatra be da be izao. Deuteronomia 28:1. Ozy eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay nodiko anao anio dia ho asara Jehovahandriamanitra ao ambony ny firena rehetra amin'ny tany ianao. Ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao. Ka ny mifatety izy miteny hoe ho tahiny ianao an-tanàna, ho tahiny ianao ny an-tsaha, ho tahiny ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ny ateraky ny biby fiompy, dia ny ateraky ny omby sy ny ateraky ny ondra manosy, ho tahina ny arona sy ny vilia fanaova-mofonao, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka. Atolotry Jehova ho resy ho anoloanao ny fahavalinao izay mitsangana iankinao. Ka lalana iray no ivoany anatinanao, fa lalana vito kosa no dosira ny ala nolonao. Dikan'izany vakiparetaka andidiny fitahinao Jehova amin'ny toeram-barinao izay rehetra atao amin'ny tananao ka hitahinao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao. Ananatra anao firenena masina ho azy Jehova arak'izay efa nianianany taminao raha mitandrina ny didiny Jehovahandriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalana. Dia ho hita ny firenena rehetra ambony tany fa ny anaran'i Jehova no antsoina aminao dia atahotra anao izy.
Ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay asomanao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiombonao ary ny vokatry ny taninao. Any amin'ny tany izay nenenan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao. Ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana ny taninao amin'ny fotoanany, sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy sambotra. Alleluia. Be ireo karazana fitahina izay tanisaintsika teo araka ny vakiteny izay mivakintsika. Fa miankina amin'ny zavatra anankiray izy hoe miaino sy mankato. Za zao miny fa tonga eto ianao hiaino. Fa ny zavatra anankiray andrasana magnaraka dia mila mankato. Zay ihany zavatra takiny to. Fa ho isy olo karazana fahavalo izay mitsangana hiady aminao fa atao resy eo anoloana. Aveza daholo zany force rehetra zany, fiainona sy fankatoavana. Amen. Be nefa ny olona raraka amin'ny resaka miaino n'Andriamanitra io. Raraka amin'ny fankatoavana izay nolazain'Andriamanitra taminy. Atsika tsy raikiraiky samy amin'ny mesazy izay nomen'Andriamanitra azy teo amin'ny fiainana. Alleluia. Ka ny minitra ny olona anankiray tapa-kevitra handray amin'i Jesosy ho tombo sy mpamondry ny fiainana karaha ataonao Keniany io, dia manomboka eo anao dia voatary ianao. Natao anao ny fitahina amin'ny Deutéronome 28. Alleluia. Amen. Ary antsika rehetrarehetra dia mpandova. Mpandovan'izy mpandovan'i Abrahama ny finoana. Vakio ny Galatiana 4:1-2. Zany hoe ro teny fikasana izay azon'i Abrahama dia natao ho azonao koa. Natao mba hiainanao. Ro Deutéronome 28 reo zany dia amarininy ny Galatiana 4:1 fa natao ho anao. Alleluia. Noho izany ny fitahina tsy zavatra mbola tadiavina fa efa aminao. Tadio fa raha voanao manomboka resy lanitra hoe za dia voatahy, manomboka eo misy fitahina tao. Fa nenetsika ny tegna mety tenitsika dia za zay ka sahirana mafika. Za mbola tsy sasahirana karaha toy. Satria zay zavatra hitanao ihany no mitranga amin'ny fiainanao. Zay zavatra hitanao ihany no tsy maintsy iainanao. Zany natonga ny Abrahama koa rehefa tian'Andriamanitra ho tahina izy dia nasainy mivoaka. Dia atipazo izy ny masonao, mijereva. Zany hoe misy fiantraikany ngezabe amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao ny zavatra hita ny masonao. Amen. Ny visionao. Ary raha vakinao ny Hébreux 5:12-13 miresaka elana fotoana ny Baiboly eto. Ny zany ny afantaranao fa maty tara-panahy ianao, manomboka hita zany amin'ny zavatra teneninao. Iny dolo raha volagnina matetika. Raha mbola le fiteneninao eny dia volana tsy terilalagna za zare. Ka ny maturité spirituelle tsy miankina amin'ny fotoana, fa mila zatra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Zatra fahamarinana. Mba fantatrao ve ny fahamarinana amin'ny fiainana. Raha te hifehy ny fiainanao ianao, raha te hifehy ny zavatra rehetra ianao, mila fantanao ny marina. Betsaka raha vakan'olona mbola tsy mahafantatra ny marina. Asain'olo mifadifady anany isan-karazany dia mifady tokotra. Asain'olo mitandrina andro izy dia iny ny tegna tandremany. Iny zany mazava rehefa andro sabotsy foana mety amin'izy fa tsy hanalahady. Ny andro rehetra tompoko dia mety vavahan'Andriamanitra daholo. Na andro latsinainy, na andro talata. Zany natonga an'i Jesosy rehefa nombona teo amin'ny andro fijaliana izy ka maty. Izy ny Baiboly hoe trihatra ny hevitra rano. Nanomboka teo zany tsisy karazana protocole tsony ny fomba famatonana an'Andriamanitra, fa ny olona rehetrarehetra dia afaka manatona an'Andriamanitra. Ary Jesosy niteny an'izany izay manatona tsy mba ho lavoko mihitsy. Na andro alatsinainy ianao magnato azy, na talata ianao magnato azy, na sabotsy ianao magnato azy. Ny zavatra tokony mamelo anao indrindra dia ny fahotana, fa tsy andro ivavahana.
Zany tokony mamelo anao. Fa misy nefa tegna manontany saina izy ty moa zegny fandegnarena ty zegny sabotsy marigny salady. Ary be da be amizao mitoroteny mandeha amina radio samy milaza mihitsy izy fa raha tsy amizareo mivavaka le verina. Karaha olo marefurefo ara-panary tia mitandregny raha karan'ireny dia lasa. Zafa ataoko dia malahelo mihitsy misy an'ireny olo mba nitezena tatozona reny. Mitrotro aminao dia zao go fantany ny mary. Ino moa zany mary ny fantany? Kay moa zany izy salady fa sabotsy. Zany ny mary ny fantany. Mampalahelo nere karaha zany olo le. Zay mafampianarana azonao teto saity. Dia mbola zany niveau misy anao. Ary zany rehefa mahatonga anao mampitany hoe aza mba zao karazana fampianarana rehetrarehetra zao no tandrinesanao. Fa misy amizareo manimba. Misy amizareo mandrava zay mba finoanao anaty. Misy amizareo tegna mampangatsika anao satria tato io fa io fananao io misy toerana mety amizio. Karaha ataotsika miara-nofo tsy zegny tany misy lasopy io mety aminao. Tsy zay tany misy hôtel raha miakatra Tananarivo anao dia hijanonanao daholo. Fa tsy maintsy misy amizareo mahazazatra anao ary regninao hoe ao tsara anao rehefa misakafo. Ifagnanao io raha vao tsy mahazo sakafo sahaza anazy dia me mahia ary ny hafaran'io faty. Karaha zay olona te hiresaka aminao ny tandrinesinao ary heverinao fa marina raha volanina dia maro ny zavatra io amin'ny fiainana. Ary maro ny olona tsy mamanana foto-kevitra hijoroana mora virivirin'olona. Efa nisy tantara ohatran'izany ndray andro. Niaraka zany mba misy io sy ny zanany. Dia nitondra borikony zareo teo, zareo nianaka. Dia vao niala tarana sady nataony tambony teo ny entan'zareo, nataony zareo niaraka ny tenana teo. Dia nandeha soamantsara. Dia rehefa nandeha afaka 100 kilomètre nisy niteny ora misy voaiza manareo. Zay dia aminao mbola lavitra e. Raha fantako aminao raha misy midinanao dia aloha zanakanao ihany ambony eo sy le entana. Dia nidiny entitany. Dia nasisy takeo ny boriky sy ny zanany. Tonga tanoloto ndraiky izy dia raha misy andeha azy raha mbola lavitra e. Fa zany babeny zazy io fa entina fonga tao ambony boriky. Dia nalefa koa zany entana io. Dia tonga tanoloto dia niteny mbola lavitra alambony boriky ake entana io fitatovana ny roa mianaka. Ny hafaran'zareo maty tandala. Tsy tonga tamin'ny tany mibaby satria nitandregny feonao. Raha zao feon'ny zavatra rehetrarehetra zao nandeha ninao dia ho isy karazana fahamarinana tsy fantanao azy. Satria misy karazan'olona tokoa tsy mitoro filazantsara fa mandeha magnaratsy fiangonanao. Misy karazan'olona tsy mandeha mitaizanao mba hampatanjaka ny fononao fa mandeha milazay ndare sabotsy salady. Zany mameka anazy. Ka raha efanena amin'olo hafahafa ianao dia ho lasa olo hafahafa. Ka mba ananana raha misy fianakaviantsika lasa mandeha magnandreny fa ndraikindraiky mahazo voany e. Dia misy tegna samy laza mihitsy raha tsy tafiangonanjareo natao batisa dia tsisy daholo. Izy keo ny hery natao batisa akansy. Fa le natao tatingy zay moa tsisy io fa ino koa ny tabasen-drano fa le akansy zay moa ny abasen lanitra. Da anao amizay zany fa misy zavatra be da be. Dia mahita rehetra zany ny hafaran'izay karazan'olo zay hoe ananako. Ary tena mampalahelo amin'izy zay. Rehefa voadoma tantara izy mbola zafa matsogna. Fa tsy mba mandinika hoe mety ve ny zavatra ataoko ty sa tsy mety. Hitahinao ny tompo. Ka zany mahatonga Baiboly magnafatrafatra hoe tandremo ny fiainanareo. Anao zany raha vao olo anankiray mikorana aminao discerneo tsara ino moa raha volagniny aminao. Raha olona tia magnaratsiratsy olo mikorana aminao mangala moramora fa zany tandregna anjela. Matoa zany izy zay tia magnaratsiratsy ny hafa voalohany aloha izy tsy manam-pitiavana. Ny olo koa fa tsy manam-pitiavana zany tsy avy amin'Andriamanitra. Baiboly mihitsy miteny zany ny voa ozy no mantarana ny azo anankiray. Tsy possible anao raha mijery gombarika le tsilo eky hitanao aminazy. Io nandeha tamazengamo anao dia nandeha tagnaty alina mahabibo izy namovy da koa letsy.
raha mahabiby dia mahabiby miboaka io fa tsy letsy nambolo-katsy moa ianao isavatra nanjeviteny tsara maso karaha vakinao ny galatiana toko fadimy ny faroapolo dia mampianatra fa nivokatry ny fanahy izy voalohany resanao dia fitiavana karaha olo milaza fa misy fanamasa ampiasain'Andriamanitra hoe tena mitona zany voan'ny fahamarinana zany zavatra tokony ho hita amin'azy voalohany aloha dia fitiavana fa tsy fanaratsiratsena tanehonareo fampianaran'ny rano tanehonareo fiangonana amin'karan'izao tanehonareo sabotsy tanehonareo lahady tsisy fitiavana toko zany da iny toko ianao tsy mitsara koa zany raha miteny an'izany fa mitaizanao ny ataoko eto dia atoroko anao ny zavatra tokony atao sy misy tokony atao raha vo olo anankiray miresaka aminao milaza izy fampanonton'Andriamanitra nefa izy tsy mampianatra anao tsy mitory filazantsara aminao fa magnaratsy fiangonanao ny forataony mangala droity iaraky gorisy amin'andro ihany tsy hoe mitaninao ny Andriamanitra azady masamy mizigizina amin'izany mihitsy ny fotoana antsika atao ny hitako tsy ampy le zarako révélation aminao ahoana ny hitanasako fiangonan'olo ahoana ny hitandrano hoe paster arana tandreny ny hitako ny hitako tsy ampy misy zavatra tiako zarenanareo etsanandro fa hitako tsy ampy ka zay zavatra zay anisan'ny zavatra mila fehezinao satria ianao natao hifehiny zavatra ary misy afaka karazan'olo inamanany aminao angalany anao atao kamarady mandeha kritika finoanao fo mody vangany composé anao isika miraha mody antoany frère tikotiko anao kozinao leky ibiriky ko anao tsany fanahy zany ibiriky satria mividy paty mividy crédit dia farana am'izay anao manompo teny amin'ny ibiriky zavana filamiko e ibiriky izy mivolagna aminao anareo manompo zao andro zoma fao nareo mivavaka izy ka koatran'izay nefa tsisy e vakino ataonao hitanao atao verset araiky fao raha movolagny aminao eo dignanao midoroky ary n'olo rehefa animba ny fonao iny fao miherikeriny iny fao miherikeriny i verset araiky tsisy tongony iny fao naherikeriny aminao eo iny fao tandreny any amin'ny sabata tandreny faranao magnofiky isalahatsy nareny tandreny any amin'ny sabata karaha tsamboana ny moatsika za io alaka moramora ravaka daholo zay mba fanananananana hatramin'izay misy olo ary efa matetika ampianarako anao zany misy olo tonga aminao andeha andravanao andeha animbanao fa misy kosa olo tonga aminao andeha amoa ny fahatsarana rehetra ao anatinao mila mitanina anao amin'ireo olo milaza fa bon zami reny reo olo milaza fa tsara fanahy reny sasany zany agnambera mandosika amin'ny tambany isika moa dia manome agnambe iny dia fomba voatomana tsy vavaka amin'i Jesosy ataontsika anaty farango sosona moa izay fa irosony amin'ny lesona itsika da iny tompony nantson'Andriamanitra ianao mba hatsara izany mila mamporofoinao ny fiainananao na dia singa zavatra anankiray fotsiny ary hoe setra manahoana ka iny anjakana entsika zao miresaka hoe natao hifehy ianao mila mamporofonao ny fiainanao na dia singa zavatra anankiray fotsiny ary mamporofonao hoe ity setra raiky ty kosa voafehy ndraindray afaka na émotiontsika io ana tsy voafehitsika émotion raha voatezitra izy tsisy raha manjary ny tanàna io raha vo izy tezitra ny émotion ny fotsiny rehefa tsy voafehy ary iny zavatra anankiray iny mila majery vanao isanandroana tamin'ny antoagno zany misy mpanon'Andriamanitra zay na mitany anao hoe atao hoana teo izy mifehy toe-po io zany mantsy anazy ny atao mifehy toe-po ka raha misy olo mivazavazanao mianara miteny mora raha misy olo tezitra aminao asehoan'ny olo io fa tsy tezitra aminy ianao dia tsara velatsy zany nao ma tsy mahay tsara velatsy fa nao mihitsy no misafidy tsy ho tezitra
satria zao taminazy ny fiainana dia safidy hitanao raha vao tadiakatra zay ny tensionnareo mivady an-trano an'le manambady jereo fa tonga amina teboka safidy ianao zay iankany sa tsy ankany valiako sa tsy valiako ya tegna misy zavakaran'izany mihitsy riatako sa tsy riato dia misy fioteny hoe riato ahy safidy azonao atao tsara ny safidy tsotra izy na dia mahasorena fa nanjembabany ariny zavatra anakay azonao atao tsara ny misafidy tsy vazavaza na dia ohatran'izany arany lelany azonao be zany safidy ny fiaina misy olona ny misafidy alahelo tsotro zao manomboka herin'irany zanfredy akaretako anany anatiako satria mbola tiany raha zany izy mihitsy misafidy karaha le namako a Belzika teneniko anao izy ny kofa izy ny titomamy dia ireny rosy foana nefa dia raha mbola maheno leka mady mba mandiona izy reky sao vo mandeha amizay le ohatrano tany tsy misy olona ty tsy misy aozy izy ihany no miantso ranomaso melazako aminao hoe safidy ny fiaina misy karazan'olo zao misafidy alahelo tsotro zao ino niany 17 juillet nandrona fatesiny mama izy ihany oa izy ihany misafidy zany oa zay tsisy olo miteny tamina votomagny azy aty tsisy tenonanazy izay misafidy asazonao izy fiainana dia safidy raha anao misafidy hotezitra tamitamiko ianao tonga irondro sakafo ao ah anao tsy mahay olo sakafo safidy da iny tompo ianao mila mahay misafidy ianao alleluia ka amin'ny fiainana misy ny atao hoe trangan-javatra tsara ary misy ny atao hoe trangan-javatra ratsy amin'ny fiainana mila hainao mife raha vo tsara ny trangan-javatra misy anankiray ndraindraiky rehefa misy trangan-javatra tsara ko mampanota olo e fa ao anatina trangan-javatra tsara izy nanota misy zay sasany agnatina trangan-javatra ratsy vao ma izy manota satria tsy hainy no feny ianao zany misy fotoana ianao eo a pahina be tadio fa raha vao tonga aminao ny fitahina be dia mazava ho azy manomboka mivoaka daholo reo toetranao rehetrarehetra raha sanatriny vava zany ianao mitombo fitahina ka mbola manana toetra ratsy dia iny fitahina iny mamoaka ny faharatsianao rehetra iny fitahina satria vogeny ny Davida mpanjaka izy mbola ny androny ka veronao nisy vadin'olona lena zany fa rehefa nanomboka na mpanjaka izy anomboka tsy hitantsony hoe misy mademoiselle marobe ny tanànake izy aiza misy vadin'olona lena anomboka nivoaka le raha tsy manjaka donc zany matetika zavatra mila tanena anao ny fitahina tonga amin'ny fiainanao io a ireo no mamoaka ny mauvaise caractère anao mamoaka ny bon caractère anao dia zay zavatra zay nataon'Andriamanitra amin'ny andavanandro mamolavola olo izy ino amolavolan'olo amin'ny alana problème amin'ny alana tsy fisina amin'ny alalana fanilikilia amin'ny alana tsy fanananasa manefy atsika Andriamanitra matetika mba ahafahanao mavita mifeny fiainanao ny minitra voatahy fa misy raha karazan'olo raha malatsy raha namola izy kalma fa raha vo nanomboka nanjarinjary izy magnambanimbany olo fa raha atao tabao ary mamavaratsy olo manevateva olo amason'olo tena avokany mihitsy fa izy dia olo tsy milama azonao be zany ary
zany mahatonga ana miteny matetika hoe aza maika ahazo asa tsara fandana mikatsaka karaktera mahavoafehy asa tsara. Aza maika tia hanambola fandana mitady karaktera tsara mahavita mifehy vola. Aza maika hanambady fandana mitady karaktera afaka mahafehy tokantrano. Fa ndraintsika iny vonahazo vadivazafo izy efa tsy mandeha mivavaka. Tu vas nous donner une autre. C'est pas l'église. C'est pas l'église. Geste de Jésus. Nous vont dire, c'est pas l'église. Même famille l'église, ils disent, non, c'est la vraie Suisse. Saya menurut teratasi lebih suatu dan buat yang nota tu lama Swiss. Di Swiss begini buat Swiss. Spiritual. Dan dia apa kamu paella ni kita ini cuma tolong kita noi, cerita nanti mana jangan bola culam. Sasa dah ya, bola tunggu bola tiga wis kok. Cuma ni bapa kita lagi dia. Mas bola tiga wis, milion sen. Hebat kita noi. Anu apa malah masuk bola cah. Bola cah. Itu boleh. Kak, tiga tu konon mianare non bamife circonstances favorables, circonstances défavorables. Jadi fa missionaire in planeta vine na realizar na África CPI turma. Fa locho. Ni ouro para dentro da casa de ouro. Na ini malah datang faluas. Isi mak faluas isi turun, vit isi turun. Asa ulkara kur likaran deh. Di sini ada turun itu miana kanu bamifi sangat jauh sangat jauh ras. Miana kan asanya. Rasanya no main jam palair. Rayami David depo nanu kuazat ingeza betam firina nakre. Mula senang kau kulit kuazat, nunis tak tertunggu tam nazu marah mahfum bati. Setiap jadi turun nak orang mengasih cuma marah, mempiat. Nenau tu, cuci sedikit dengan nazu marah. Fafiri izin. Hati kerana bukan tercita, macam tuman nak turun. Wah! Nani malah matamu ni, viral bukan canas. Itu juga kontrol langsung yang pelenggur itu. Nangin mana yang dibagi? Dia bukan itu. Si kita cikan ada nife. Orang ni pijulnya, fana ni nanti mana terbelah ni sangat ni cuma jadi dua. Atai semua ni fiji pulau suntuk. Ramari bovo tsarino ina neto. Ramari bovo racino un carpo. Zamtre zanni famiglia yana non fena, non da fano. Da tin zamtre tanga fena no, svutere fina tramado. Bovo rein sufno, svutere fano. Yana fena, non fena. Amen. Ma te che ci che famiglia zamtre toccina. Di tiada nanti fina am zawata performance. Famla di nomor famande beje batsanan. Na ver faiz main barus. Manum kat semande de bama mangin urus man bama ngara rotatsen tata. Mana rotatsen dan. Tata ko mana tente zarku itu boleh jauh ni. Misurut kan saya.
tsy tonga eto le olona jerenany zay tsy teo izy. Tsy eo izy. Eo indrindra tokony ianaranao mifehy tsy na hoe circonstance. Ary indrindra ny fahaizanao midomina n'io émotionnao io, le fihetseham-po zany. Mila hainao midomina an'izy fihetseham-po. Raha vao tsy voadomina anao io, zavatra hita voalohany dia magnanonany foana. Misy zavatra zay vao natao hanetsika fihetseham-po. Ary ina zaveko tamin'ny alahady hoe l'impression ne dure pas longtemps. Tandis que la réalité est permanente. Tokony hanana toetra anao anatinao ao, zay tena mahanao anao, zay hita fa io anao, fa tsy hoe nisy raha natetretra anao dia lasa lany. Tanao ny viavy misy eny mora tetetra. Vao navilana chauffeur magnan'iny foa kasiketiny dia tsy tia la devant. Nefa izy amin'ny olona hita fanandraha. Izy tiavany zalahy. Tonga dia amboariny kasikety izy. Ary mody tiava izy nenisy. Efa tsy miady misisy ndraiky izy nenisy. Superinteira. Será na terra. Fa tsy sorotro zany misona eto. Misona. Tandreny fihetseham-po e. Tandreny fihetseham-po. Zay raha manaitetry fo io dia lasana. Kain'i Jesosy ianao. Ary iray izy tsy voafehitsika. Iray izy tsy voafehitsika. Anao variana be nahitanao amin'izy mimoy na izy fosida. Apa yang kecil lagi tu bayarnya jauh. Era zay fomba torakinao mahery. Amen. Vakio tantaran'i Jesosy tamin'ny fotoana maty Lazarosy sakaiza. Jesosy Kristy zany hoe naheny vaovao ratsy zany Jesosy. Nisy tapitra betabe tonga tamin'i Jesosy fa tsy taitra tompoko izy, tsy taitra. Atsika vao maregny olo mivorivory foana amin'ny Transexpress afa miazakazaka amin'ny lambahoany foa. Fa misy olona, tsy nitoron'olo any lambahoany mafatao. Kalma aloha. Mila tono tsara. Fa tsy hoe vao naregny vaovao hafahafa anao dia fa iny nanovanao. Raha vao naheny vaovao mahakasika amin'ny Lazarosy Jesosy tsy taitra izy. Satria fantany ny fotoana mety andehanana tany. Azo Jesosy natonga tonga dia rebareba tonga dia lasa ny mitady Lazarosy narary. Fa za milaza aminao possible tsisy fanagana nitranga tany raha tamin'iny lera iny Jesosy nandeha tany. Satria Andriamanitra manana ny fotoana. Ary voalaza anaty Baiboly zany fa ny zavatra rehetra aty ambany masoandro dia samby amin'ny fotoana. Tsy hoe rehefa maimaika anao aza saina ny mananary tsy maintsy mandeha nianakiny any. Mba mamontaniana Andriamanitra anao. Sabeko mo ratsy biandro azona salona mbola Sainte Marie no fa mangano lohany. Nanina azy kata tsipona ny masina ilahy, tsipona ny masina. Dia sambapaka data tsy nidininao lera andehananao sambo. Raha nareny Jesosy fa maty Lazarosy, rary Lazarosy, tsy taitra aby izy.
satria Andriamanitra anazy vitany tsara ny mifehy tranantsara fantany fotoana mety raha manaika teo zany Jesosy mety tsisy ninona ny tranga tany Jesosy misy tegna manam-pahaizana zay hoe ce n'est pas l'urgence qui vous doit vous amener à se déplacer so rehefa raha mety dia tsy maintsy mise déplacer misy raha mety fa mahafaty misy raha mety fa tsy tokony mandeha any ianao teto dia mety raha ny fianakavian'ny Lazarosy dia mety mandeha any Jesosy tany fa Jesosy tsy taitsy tsy fantatry Jesosy tsara le secret hoe ce n'est pas l'urgence qui vous doit vous amener à se déplacer ny tomponao aoka mba ny fanamasina no hidirige fiainananao fa tsy fahateterananao satria nozy magnano izy hoe tetebomba voatenin'olo misy merikira tsy mamoaka vola voatenin'olo misy bizina iny traona fa tetetranao disinan'io tsara aleluia tsy ny fahateteranao akory no afaka niova zavatra tsy rehefa tetranao tsy mety misy zavatra niova kalma fotsiny na vaovao mampalahelo na vaovao mahafaly kalma fotsiny zay ny fianarana mifehy an'ity fiainana ty ary amin'ny zavatra rehetra mianara foana aloha misy saotra n'Andriamanitra na reny vaovao mahafaly ianao saotra Jesosy amizany vaovao mahafaly zany mareny vaovao nampalahelo ianao saotra Jesosy mitrano vaovao zany na reny zananany zany mety naheny vaovao mahatezitra anao saotra tompo no zavatra ataonao rehetra sy mitrano za zany réflexe voalohalohany réflexe faharoe voanalohany faharoe ay ny tompo ianao mila manana zay fomba fiainana zay tsika mifiainana fa raha tsy zany anao tetry ty sasany vo mareny vaovao hafahafa dia izy torana voaloha le raha rehefa hafahafa vilao hafahafany fa anao milamina ay ny tompo ianao ary nampahereziko atsika nisy fotoana rehefa tadidinao hoe anao no zaka tsy pompier ka ndeha anenjika urgence lava fa izany anaranao iblaise anaranao fa tsy pompier zay urgence jiaby tsy maintsy anao manenjika azy nisy fotoana namaly message dolo zay vity taminahy io zay paster ozy misy raha problème maventy be fiainako zay mila vahanao zao de zao ino zay izy za izy mila vola 250 000 tsy beby zay eo za taminany tsy mpizara vola tompoko fa mpizara tenin'Andriamanitra mba miavo aza miavo izy kitsy aty zany tsy nahazo leran'ileny miavo ngaro izy koa nahazo izy ny tsara fanahy mbola l'Afrika fo de lasa international tamiko an'izay tany Jesosy ianao alleluia mizara mba misaotra amin'ny zavatra rehetra midira anaty figarana sy fiankofa na dia sarotra azo an-dalana ny ranomaso ny fahatetera ny tafitra dia manakana anao tsy aheno n'Andriamanitra ao zany raha vao be ranomaso mora tetety be tafitra nenenao fa tsy manana réflexe tsony amin'ny tokony ataona or nefa matetika Andriamanitra miteny amintsika omeny réflexe atsika mba ahafahanao mandinika mba ahafahanao mijoro mba ahafahanao midiscerne tsara da iny tompo anenao tsarofa misy osotra miaraka aminao io ka mila mianatra anao mifankazatra amin'io mba hahalanao hatrany ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao zany aneryabany atao hoe fahendreny fantanao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao raha bangona tokony zany dia hoe tsy mandray décision 10 minutes ianao tsy magnanognano fomanao raha manomboka vitanao fotsiny contrôle ranomaso fatetera tavitra ho hitanao fa manomboka hanany ianao na tsy anao hoe réflexe da raha vao manana réflexe ianao tsy taitra be anao
rasolozonao zany dimy fa renrenao tetetry mahita tovolana andalo manarabe andriky izy io da iny tompo anao eriny akiny manjary koranina aminay fa iny Jesosy atsika jiaby amen na amen na hitanao zao Matthieu 17:4 Matthieu 17:4 nisy fotoana niseho tamina tendrombohitra anankiray Mosesy sy Elia dia take koa Jesosy ary Jesosy tamin'io lasa namirapiratra nytare dia ozy Petera mantsena azy hoe andaotsika ozy idoko aketo andaotsika ozy Petera hijanona eto dia hanamboarantsika tramolay nomoe fotsiny Jesosy ngiaty zany izy raha vo mahita raha mangilitra dia fa azonao izy raha vo nahitany Jesosy namirapiratra dia nao ny hagnano trano eto tsy zay zavatra hitanao fa mahafinaritra ka avy amin'Andriamanitra tsy zavatra hitanao fa mahafinaritra ka mety ahasoa fiainananao fa mandinia tsara iny Jesosy ianao kalma fotsiny ianao alleluia amen tsy zay toerana mahafinaritra rehetra ka bonandroa ho anao nafinaritra ny Abrahama ny ny tanàna misy anare sy Loka fa tsy taiky tamina tsaran-tanàna Abrahama fa mbola nasainy safidy ary Lota raha ndeha agnatsimo alozy matsy Lota za manavaritra raha manavaritra anao za manatsimo raha manandrefa za maintsy na tsy taitaitry tamin'ny zavatra marobe Abrahama ary zany raha magnatona ny Abrahama nazo agnarana malaza sady rainy mino voalaza koa izy hoe nanankareny be io arenan'Andriamanitra io tsy apetapetra ny fahatany ampelatanany n'importe qui fa apetran'io amin'izay olon-kendry afaka mitanana ny teny araka le Deutéronome 28 amen tainy tompo ianao alleluia amen na la ianao filavana i Abrahama mitenen'Andriamanitra mialanao ny trano ny rainao sy ny reninao ho any amin'ny tany zay ampanantenako anao or nefa nindesy ny papany tao arana izy misy tanàna anankiray tsy na hoe arana io arana io zany tsy mbola androa ary tsy nandalo tao fotsiny Abrahama fa nitoetra maro ny olona lasa mitoetra amina zavatra anankiray mitoerana anankiray amina fomba mampanao anankiray zay tsy tokony hijanonana possible anao ma olombelona anao mety misy erreur fa tsy natao hitoetra anatina erreur possible anao mety manana faute fa tsy tokony hitoetra anatina faute tsy éternité zany reny ny tanjona namen'Andriamanitra ny Abrahama dia ho any amin'ny tany Kanana or nefa noentiny papany tao arana izy au lieu de nandalo fotsiny tao arana tokony ho passage izy dia nefa raha vakinao ny Genesis 11:31-32 nitoetra tao arana izy ary mbola mariny ny Baiboly zany miasan'ny apôstôly toko 7 andininy 2 hatramin'ny 4 indroa mihitsy zany Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama hoe tao Mesopotamia ozy io le hoe orany Kaldiana jereo fa attaché be tamin'ny rainy izy ino moa natonga ny Abrahama attaché be tamin'ny papany satria stable be fiainanjary nanambola papany hita be ino loatra zany raha vo zany ka mpanambola dia papany io tsy tia fivavahana dia miaraka tsy tia fivavahana amin'iny koa izy or nefa Abrahama nitenenin'Andriamanitra hoe anao Abrahama mialanao amin'ny tranony rainao sy ny reninao or nefa nio Mesopotamia na hoe orany Kaldiana io toerana misy arena anibony tany zany hoe tamin'ny salomon-ery Abrahama mihitsy zany misy gazoaly misy essence karaha pompitaly amin'ny salomon-ery keo mame misy terny voavoaka vely mpanambola be zany itera babany Abrahama dia lasa attaché be tamin'ny fananam-bolany iny zany izy tsy tafandinika tsony hoe ino raha volanin'Andriamanitra tamina hita be ny vehivavy manambady mpanambola manana ray aman-dreny mpanambola manana namana mpanambola mafantatra tsara izy anjany atao hoe fanompohan'Andriamanitra zany fa noho ireto manambola dia aleo no mihaino an'ireto aleo no mitomilana amin'ireto toy izay amaraka le tena fahamarinana
zany zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Abrahama. Dia lasa sy tonga tany amin'ny bon endroit izy. Atasebe tamin'ny papany izy satria stable be izy teo. Tsy hitery nefa no nahazo vision fa i Abrahama. Ka anao zany indraindray tsy zay raha jiaby volagnin'Andriamanitra aminao io ka ho tantarainao amin'olo tao. Tsy voatery olo jiaby resy lahatra amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Tsy voatery zay mandresy lahatra anao ka andresy lahatra ny papanao. Ny Abrahama nisy zavatra nandresy lahatra anazy ny tenen'Andriamanitra taminazy nataony tonga tapoditsofa ny papany. Or nefa misy direction hafa ny tokony nandiana. Dao tsika ozy baban'Iay andeha ao Haran. Ny tompony. Halleluja. Nefa takanana no ny raha. Tsy nagaka na jany matao izy. Jany matao Haran zao. Satria tera dia tsy mivaky loha amin'izay feon'Andriamanitra. Misy zavatra rehefa mahataraiky fiainanao. Dia tsy no farokarazan'olona hipetipetahanao. Abrahama tsy te hisaraka tamin'ny tera dia jereny fa taraiky ny fiainana. Ianao io tokony efa andeha lavitra. Fa tsy foinao io ndraiky John. C'est mon mec. Ary dia mahagaga nefa misy sasany ny fiancé zareo folo taona zareo fiancé. C'est mon fiancé. Regarde, pasteur. Oui, j'ai bien regardé. C'est une bague de fiancé. Mais ça fait déjà 10 ans. Faut le temps fiancé. C'est pas toi qui l'es. C'est pas la peine. Quand le monsieur quand on va te marier, tu faut le temps fiancé des boutiques. Alors, mais bouteille comme ça. Ni hidra mamsalasala. Alors, tu veux te manapa. T'as une demande, c'est non. T'as une Jesus, c'est non. Alléluia. Tsy nandaka zany raha feno fahatarana ny fiainan'i Abrahama satria nisy olona tsy nisarahana izy teo. Ny teboka magnaraka ndana mianara mba manome agnaraka zay tranga zavatra misy ny fiainana mamevo agnaraka. Alléluia. Amen. Mevo agnaraka. Ary rehefa manome agnaraka mba agnaraka tsara. Anao nanera voavoatsy tonga kely dia ino ataonao agnarana? Maty! Mahay ihany anao manome amin'ny agnarana. Fagnarana ino? Maty! Folaka! Nefa tsy folaka. Mianarana manome agnaraka. Atsika raha vao tsy sisy vola dia ino mba debatana atsika tegna mba tsy tafavoaka tsika. Tena marina. Za raha mateny koa atrano eny fivavahanao io. Asa na ino anao misy fivavahana. Mianara manome agnarana. Mino agnarana izy tavatray ny tena. Mbola agnaty kibo koa fa zany tena agnarana. D'accord, c'est ta bataille. Il y a juste ta bataille. On a 3 mois les âges à dire. That's Zani, no, Zani, no, no, Bagrin, Reato forato. Nirvana. Alors, vos mitra journée à la crème, aza belandany foana journée iny fa mitenena zavatra anankiray. Amarainy zao tsika hiditra zoma. Dia miteneny tompo zoma feno fitay. Zoma iaonako amin'ny anjara voatelo. Alizy tsy dradrarana foana fa atao am-pinoana. Zoma azahoako vola jiaby nahan'olo. Miteny aminao zany zoma. Natao hitahina ny Davida anao. Davida votai atao zomano amin'ny anaran'i Jesosy. Omena
gerobak ka. Ino niyan, kala, tiyan na ako. Ewa nangin, kala gerobak. Gerobak ka daw. Ito ang isang tinimon saan eh. Itanong sa iray pitsano na to siya na rin. Para yun na to iray mandin. Sa dopa. Kabit si Dabit sa gatam na. Sa tinga na ay belog ng minarli siya. Din dong manjari pitsano. Sa tiya, niyangaran ng mino. Numamatan na turan sa ito na krem siya. As long as that. Niyangaran ng mino. Numamatan na turan sa ito na krem ang siya. Haleluya. Yang galing ba? Ini siya nula ahayang niyangaran. Jirin sana. Reformat Lazarus. Deus Jesus foi matur Lazarus. Ulma. Ne fa uzi Lazarus fafatesa. Fatsimat na to nenara. Uzi matur Lazarus. No meio de Jesus anara Lazarus. E Lazarus. Isno? Dire fatsi saktam de Jesus ngantene. Lazarus. Va. Kulmat sundar tu buka. Tetapi fan fez Jesus atrariam nengaran Lazarus matur. Nur matur ino na tornanzi. Quase. Os nomes. Avtaram le fau mezeranara na mata natura Lazarus ta nantifasana. Aleluia. Asa pamitin mitse no veneno zaitis vole. Aumon sa masantini veta. Saling dan betul ini veta zat. Bangkrut jadi zaitu dari. Zambi bakar kami nomas. Ibu jika mengengarang sasaja rekopennya dan belu. Nama, angge belu Bayalo jika belu je. Gross pay. Sasaja kita dulu bedik. Untuk fier bedik. Fier ten macam ten zane bedik. Izo bertini no itu ko iva vanoi misi hasini mana kasna bernate ngano rano zam mitin zam na krei matet king zam tini no inchime tatera kadana manukso vomit jam terapesana no tununwe om terapesana ran misfitayina wana Cizana tika terapesana tika tika baserome no, aqui na festa na revó, tia, serome. Nimole serome, fica na nene. Diga se será uma verbo, se será uma boja. O fufquei se se tá no mês. Dá tia, você não, de ter muito se não reaça com, se me manjar no catsatani. Se me votar no catsatani. Me estou na matura, vai do nome de Otana. Nada de Jesus. Come viu bem. Menolares. O desane maseka bem mano kan. Wan chimas. Tumaita Geraldine no cara de viado vai estar nanti. Cizano loma. Ladino nang kanso. Me pede que uma linha me tocar. Eu fui de macho de quinze. Nada de Jesus. Não, já fomos a Meu
Uvarbarena ele zitili de gom. Zani utomular. Anom ni aqui. Amenongar ni zit gom. Tayo uvaw misap sumilo vanongar. Amen. Misap sumilo vanongar. Itanong mo itong rin factor na ito Madagascar, ito Tamatave, Nova Denara. Lalang fitulaban sa lalang fadyan na siya ng lumingangarang napit, Boulevard, Ralay mo. Lepas Livano, Gidro di Tanoyo. Pati sa Ralay mo gunari. Fan lumenja na wangarang yun, ditindaran fiyes yung karti. Jadi Francis yang ramjir no Google zanfong nengar kita no Boulevard random. Mister na ziri vano nina minangar latar de Cassini Boulevard udangnya. Sensis na minja de wangar mbaran zakazari. Ratino anzakan nera bunano mevona. Ratino vota varsuno mevona. Amen. Tayo tupo niyo. Milanyan sa sika isa no sana mangmeangar. Asa mamangay kumits matitigisan tinansan. Asa mamangay kumyar na babun fadel no mandeng. Ratsefa lumeno angar ng jurnino. O sa mga bulambun fadel din na rin no altur bigar ko ng tingin pamisiyer ng tinanong gavan. Midbara mensahe. Ay, wala na. Menongar. Misfaz ang andrenga de menongar. Satia misfutona atirani andu. Anong pinarkot sa kapit sa kapit no. Nyang rete de terre que manum ko rubin fu. Não? Zema to manjile batunga ni rubin fu ra ni mengar ni minui. Din vat que je zero era. Dan nun que je ni Inner di matin. Char ni sul tine 13 di soir. C'est normal. Inner di matin ni nan. Manum ke manisa non. De bayan na amena. Do masam yang fatiran juma mare tanarina. Wita na rebon vukat. Rahu manum katulong fazara ng zay, katulong fazara ng menalo, sa tira. Nzap kitsita na matirahan sa juma menalo. Nzazarit-arit, di mo natirahan yan nung medyo ngarangan. Larang sa stis. Patsarlis na sa parang mifurtong kung may ngarangan yung gili. Bedong fazaka ng zani no. Nzap kitsita na natirahan yan nung juma menalo. Donc, Ratino tayi manir no, nis vomanumkin me vomar. Journée no, nis vomanumkin me vomar. Ni vola na diavolo, nis vomanumkin me ngar. Ni tonga wa je diavolo, nis vomanumkin me ngar. Itai no mente. Amen. Sangat sikit. So dono je tempo. Mangasita fa votar den fegono. Botar tam nyalalan tim, botar tam nyalalan famela. Tino itu baitung dimension, itu refi. Atur no ne mandagariba itu kunetone. Sireze de sos famana ngana. Sireze fana mas na famana na panalan na man na tartar, man na papaye. Sutan bawagari itu gati tuan dra. Bandreis de ustra fan fake. Ustafan fin zabatareta, Ustafan tuda tinansa, fanara kam tin surat samas. Tupo rakufane amranon wafnai. Ambarak tupo pati juna presenti denisa no figur na li bret Madagascar. Itu na fana no lamar vunje. Mission tuera pagagan. Per na itandul lasu. Aku bisa manits kanti tuera ti dan rai paula na li bret. Saya zaman lain turting it jur de vela na de pamada. Sobretudo.
mankasitraka amin'izao. Izaho no fananganako velona. Sika ny fotoanandroany azadigno rapitso manana raha le godidinina antsika eto anatin'ny fotoanany fifadikana. Za moa dia tsy mitsatra manentana foana rehefa mazoma mba zananana absente ianao mba miazah mba tonga eto manomboka misiby le fotoanantsika eto rehefa zoma ary mba mendavy ianao mba mitondrana mba lazao ny hafa ny fahasoavana azonao eto ziona mba fantaro ny hafa ny fivorimbavakantsika isika ny lahady manana fidirana anakefatra tsika ny maraina anankiray ny après-midi mba teneniny olona akaiky ianao fa manana maraina avao tsika isika ny alatsinainy maraina amin'ny dimy sasany eto amin'ny toerana ity mba fafantaro ny mpifanila botorindrina aminareo fa misy fivorimbavaka tsika isika ny talata sy lakamisy arivo atoroy izay olona fantanao fa manana problème fa misy délivrance sy fanapahana ozony eto isaky ny talata sy lakamisy maraina misy eo tain'Andriamanitra ianao